Lasa aloha fa andramatsika ilay izy fa tsy andeha eto. Izy fantatro fa sabata tsika amin'izao fotoana zao hoentiko ampidirana aminareo voalohany zany satria androany dia hiezaka ampiditra aminareo amin'ilay radio zany, amin'ilay radio zay efa miaraba antsika rehetra aloha anatrano rehetra tsy mahalala fomba tsy miaraba. Peut-être je vais le faire en français parce qu'il y a des amis en France qui demandent pourquoi je ne le fais jamais en français, mais mes vidéos. C'est normal parce que Théa Fantatroa, c'est typiquement malgache. Mais ne vous inquiétez pas, je vais essayer de traduire ou de faire quelque chose en français. Aujourd'hui, je vais essayer de partager avec vous, parce que c'est normalement c'est un malgache. Je vais essayer de partager avec vous. Parce que je vais introduire, je vais mettre en place. Ça fait un moment que elle est mise en place la radio, RFM2A, RFM2A. Mais voilà, peut-être après, je vais essayer de le faire en français. Je vais enregistrer et je vais le faire en français. Ok. Apidipiditra kely hoe te ampiseho anareo kely hoe ohatrany ahoana ny fomba zany hoe anao direct zany manomboka amin'ny efatra araka ny nampanantenako anareo. Azadino fa io direct io dia efa mandeha amin'izao fotoana zao ao anatin'ny tsy hoe direct izy zany efa misy an'ilay playlist efa mipetraka ao anatiny io zany efa mandeha efa nandritra ny herinandro, 2 herinandro teo eo ito radio ito zany hoe miovaova foana zany izy fa androantsika dia hiditra tanteraka amin'ny atao hoe radio en direct zany hoe hoazavaiko aminareo satria isy olona metraka fanontaniana koa rehefa avy eo momba ty radio ty dia hoazavaiko aminareo hoe ahoana nahatonga anazy mbola tsy tanteraka hatramin'izao. Androany dia anoronoro hevitra anareo satria matetika efa manoro anareo zavatra ohatran'izao foana dia anoronoro hevitra anareo kely hoe c'est possible ny manao zavatra ohatran'izao zany zavatra farany tena tsotra sy tena tsy misy tokony atahorana zany ny rehetrarehetra dia afaka manao anazy. Normalement tokony tafiditra mandeha amin'ny ny caméra, ny logiciel fampiasaiko amin'ity zany amin'ity anaty dia hitanareo io Azuracast zany no logiciel ampiasaitsika. Rehefa avy eo manazava anareo amin'izy fa juste hoe ahoana zany ny fomba tokony ataontsika raha ohatra ka mba te hanao zavatra ohatran'izao mba ho hitan'ny maro amin'ny fanaovana ahoana reny filaza zany fanaovana vidéo fanaovana zavatra ohatran'izao. Ok. Voalohany indrindra aloha dia tsy mangamba tonga dia tsoroko aminareo hoe tsara ny manana fitaovana hoentina ty zany fitaovana ty tsy ataoko noir et blanc ngamba ilay izy mba ahitanareo anazy tsara, asoroko ny black and white. Tsara zany ny manana fitaovana ohatra n'ity zany Focusrite 8 zany hoe Focusrite izy ty anaovana évangélisation miantony anaovako anazy ohatran'izao satria apiditra n'ilay radio rehefa fotsy te gaga nareo hoe maninona ako zany no manao zavatra ohatran'izao amin'ny andro sabata. Ok, satria apiditra an'ilay izy mba ahafahanareo tsirairay mijery anazy efa mandeha io radio io tsy radio ako ilay izy fa tamin'ny voalohany izy ho an'ny radio ny fanantenana malagasy monina ty Amerika sy Canada zany normalement adventiste izy fa hoazavaiko aminareo izy rehefa avy eo ohatrany ahoana ny fomba hitondrantsika anazy. Normalement rehefa hanao direct dia tsara ny manana fitaovana ohatran'izao zany hoe misy micro anankiroa dia misy inona filazana izy ity zany casque anankiroa zany mba ahafahanao miinvité olona. Fa ny ahako zany ny logiciel ampiasaiko koa ty logiciel ao anatin'ny logiciel efa spécial mihitsy ana radio misy roa telo izy ato mba ahafahan'ny tsirairay mihaino zany afaka manoatra amin'ny 9 ako podcast sy ny karazany zany hoe tsy hiditra lalina amin'iny ako fa ho asehoko anareo eo le izy. Ok, ny logiciel ho ampiasaintsika amin'ny radio dia mix ny logiciel ho ampiasaintsika amin'ny radio ahafahantsika manao direct tanareo ato misy hoe on air ao no ampidirantsika anazy mila ampidirina ny micro atao anatin'ity zavatra ty mila ohatry ny
apiditra micro ohatra de par exemple ho asehoko anareo ohatran'izao de mitady de micro izy ao anatin'ny logiciel ao anatin'ny carte ao anatin'ny carte son zany na ny zavatra ohatran'izao normalement tokony hita ao anatiny ao ty Focusrite ity ao anatin'izy ity koa de betsaka ny zavatra azo atao ohatra hoe azo ataontsika ny manao web DJ zany ohatrany hoe asehoko anareo hoe diffusion en direct satria le but amin'ity zavatra ty de anaovana zavatra direct ary ny olona rehetrarehetra de afaka manao direct daholo ao anatin'izy ity ohatrany hoe lasany averiko hoanina ndray fa ohatrany mahafinaritra ana le noir et blanc ty fa ohatrany hoe anao zavatra direct anankiray koa de tsaratsara kokoa no any hoe tsy miankina amin'ny zavatra efa ananan'ny olona zany no but anaovana an'izy ity zany zay ho ampisehoko anareo satria andrana no ataoko androany raha mety na tsy mety de azavaiko anareo inona ny antony tsy nahatonga zany de atao anatin'ity no afahana maka an'ity hoe web DJ ity mametraka ny nom d'utilisateur sy ny mot de passe mba ahafahanao manao an'izy afaka hovanao ty hoe 48 arakaraka ny PC zay ampiasainao. Ok, source microphone de azonao alaina ohatran'izao de récupérenao quelque part zany hoe tsy maintsy mandeha ao anatin'ny atao hoe ito ambany ity zay ito zavatra ito hoe ouvrirany paramètre ny son de ataonao no mijery hoe inona ny entrée audio koa sy ny karazany ao anatin'ny afahanao miresaka tsara ao anatin'le izy zay ianao vao misélectionner fichier de mitady hira ohatrany hoe JSON de rehefa mipetaka le izy mipetaka tsara ny nom d'utilisateur sy ny mot de passe de tonga de hitanao mandeha tsara ny radio anao amin'izay fotoana zay ary mijanona tanteraka raha vao infako hoe mandeha ny direct de tokony hijanona tanteraka ty zavatra ao anatin'ity hoe playlist ity mba tsy génial direct zay ataonao amin'izay fotoana zay. Ok, ny problème amin'izy ity fotsiny de ny micro tsy tafiditra tsy tafiditra fa mbola tsy haiko tsara mampiditra anazy angamba mety misy zavatra maromaro tokony ampiasaina ao anatiny ny ao anareo filazako anazy ny azo atao ny raha ohatra anao ka hanokatra station ana radio anankiray de azo atao tsara mihitsy ny mampiasa ny atao hoe serveur local zany hoe mila filedgila mila local host mila mahay manao code hoe macdir dir sy ny karazan'ireny ao anatin'ny NAS na ohatran'ireny zany hoe disque dur spécial amin'ireny zavatra reny mba ahafahanao manazy zay ny tena buan'ny Azurcast zany ny anahy koa zavatra efa manana site web koa migérer site web koa de ao anatin'io site web io no misy ny atao hoe nom de domaine koa sy ny disque dur alloué zany cloud mba ahafahako mametraka ny site web koa sy ny radio rehetra donc za tsy te hisahirana am'le anao an'le code satria efa ela tsy nanao macdir manao ohatran'izao mampiditra an'le dossier sy ny karaha satria bien expliqué mihitsy ao anatin'ny Azurcast ny fomba fanaovanao anazy mila mijery tsara fotsiny zany hoe zao ny ampidiriko anaovako an'le dossier ao anatin'le anina manao ny dossier sy ny karazany be da be ny zavatra azo atao am'le izy zay no mahatonga anahako miteny anareo hoe ny ataontsika de zavatra faran'izay tena gratuit simple be mihitsy no ho ampiasaintsika androany amin'ilay direct ho atao androany ity zany esena anaovana direct atao anatin'ity zavatra ity betsaka ny zavatra azo ampiasaina ohatra hoe ty micro ty zao podmic no ho ampiasaintsika androany podmic de manana podmic maromaro aho koa satria ny Shure MV7 lafolafo donc mba ahafahako manao podcast de aleoko mividy podmic misy anaky efatra satria mazaka anakefatra ty Rodecaster Pro ty mazaka anakefatra izy zany donc zay mahatonga anahako manana micro Rode mic podcast zany tena spécial an'izy ity. Ok, atao anatin'izy ity aussi de azontsika atao ihany koa ny mampiasa ny Studio One zany no anaovanao ny source rehetra ao anatin'ny
ahafahanao mampiditra ny podcast ao anatin'ny ohatra ny ampiditra logiciel anankiray zao dia alefako ato ny podcast sy ny karazany. Magaga fa tsy tafiditra intsony raha ohatra zany andramantsika ady placeur de caméra dia tsy tafiditro ny andrasany andramantsika non tsy mety iny manina hoe manana ohatra ny caméra anankiray zao ohatra ny andrasoany normalement ny iPhone koa tonga dia afaka miditra direct tsy mila NDI akory tonga dia afaka miditra direct manao an'ilay zavatra manao afahako mampiseho anareo reto avy ny fitaovana. Azadino fa ny araka ny teneniko hatramin'izay dia misy ny atao hoe micro ny casque satria ohatra ny hoe anankiefatra ny olona inviténao dia anankiefatra ihany koa ny casque ampiasainao zany misy casque maromaro ato amiko ato 1 2 3 satria mahatratratra any amin'ny efatra zany ny client anaovana podcast amin'izay fotoana zay ao anatin'ity Roadcast Pro ity ary raha ohatra ka 9 araka ny studio live 32 dia 9 no zavatra ampiasainao. Matetika dia tsy mampiafatsy indray zao Volt dia mampiasa Shure SR 4400 4440 mba hisin'le qualité an'le izy. Par contre tsara manana microphone Shure fa ça coûte cher zany presque 2 fois moins zany ny Rodmic Podmic. OK. Ankoatran'izay dia hitanareo ao anatin'ity atao hoe on air ity ity no mitondra ny zavatra rehetra ao anatin'ny anaovana ny direct zany pour le moment ny nahitako anareo hoe ny zavatra hitantsika raha ohatra ka mandeha zao io radio io dia misy any tu sais Jésus dia ny il sonne faire dia atao anatin'ny anina publika zany izy amin'izay fotoana zay. OK. Fa atao anatin'izy ity dia c'est sûr hoe azonareo atao en anglais en français mila installena zany izy amin'izay fotoana zay mba ahafahanareo mandefa anazy en direct. Après mila makao amin'ny atao hoe option préférence raha ohatra n'izy ka any amin'ny Mac satria Mac no mitondra ny solution rehetra. Ato Mac M1 no ampiasaiko M4 mini Mac zany le farany indrindra dia satria lafo be ny raha ohatra ka vidiana satria soudé ny carte SSD disque dur SSD lafo be mihitsy dia 256 ihany no vidiana. M4 Pro no ampiasaiko dia tsy maintsy napiditra NMVE inona zany filazan'ity SSD NMVE de 2 Tera zany satria lafo ihany koa ny 5 Tera 2 Tera ça me suffit anaovako direct sy anaovako enregistrement 4K ou 6K amin'ny GH6 sy ny L5 2 M2 marque 2 X. Donc ça me suffit largement manao 6K manao amin'ny 2 Tera ohatran'izao manao enregistrement ProRes satria amin'ity mini Mac ty M4 ty dia afaka ampiasaina ny ProRes raha ohatra ka manana ohatran'izao zany ianao. Jadinao koa satria ny écran deuxième écran koa dia miainga avy amin'ny Thunderbolt zany hoe Thunderbolt fa tsy HDMI zay no mahatonga an'ity ty zavatra ty no mitondra ny Thunderbolt mivoaka makany amin'ny ahoana ny filazana zany USB-C zany hoe USB 4 mivoaka makany amin'ny USB-C amin'izay tsy misy mihitsy ny retard na ny hoe ny fahadisoana zany ao anatiny zany mila zany rehetra zany mila karohana daholo ohatran'ity ny tsy tadidiko inona marque an'izy ity fa sinoa efa matanjaka be mihitsy zany hoe vu que taloha koa mampiasa zavatra ohatran'izao. OK. Dia tamin'ny mini Mac M1 koa nanana entrée USB 3. OK. Donc tsisy dikan'le zany afaka mampiasa anankitelo amin'ny Mac mini M4 izy tsy misy afa-tsy 2 USB-C dia 3 Thunderbolt. Donc tsy maintsy naka adaptateur adaptateur niaraka tamin'ny zavatra travidiana dia iny no alefa amin'ny USB-C mba ahafahany miaccepter satria misy inona moa izy teo table de mixage
mbola ao anatin'ny USB 2.0 ampiasaiko ato amin'izao fotoana zao. Donc tsy maintsy karokaroka zany mitady zavatra amin'ireny zavatra reny. Ok, atao anatin'izy ity no ampidiranao ny matériel sonoronao rehetrarehetra, ohatran'ny hoe raha zao misy hoe tia ny zavatra tokony ampiasainao mba hahafahanao mampiasa azy io mila manao 44 zay tianao atao anatin'ity ny hahafahanao manao ny tampon audio amin'ny radio surtout sy ny synchronisation de plusieurs cartes son na ny moteur de l'horloge na moteur de verrouille totalité. Zany hoe mba hahafahan le tampon ny tena intéressant be satria rehefa mandeha ny direct dia misy retard be makany amin'ny direct. Io zany mila calculena satria ito zao hitanao misy hoe 22 23 orany dia mila mijery tsara hoe 1,45 ve ça suffit ça, 2,9 ça, 5,8 ça, 11,6 mba hahafahanao manala lay retard asiany karazany. Zay fahalalako anazy mbola tsy haiko tsara za koa raha mbola mianatra. Ok, vinyle ako tsy de micontrôle satria tsy DJ satria mix ohatrany hoe DJ ohatrany hoe virtual DJ ohatran'izany fa tsy mampiasa firy ako ny interface forme d'onde couleur fa ny tena m'intéressé antsika tena ao anatiny hoe diffusion direct. Zany hoe ao anatin'ny diffusion direct dia misy an'ity hoe Scast 2 ty zany hoe zavatra rehetrarehetra ampiasaiko dia miala avy ao amin'ny A7 Assura Austin satria io no hébergeur mitondra ny logiciel ko rehetrarehetra zany hoe naovako ny site web ny migérer ny carte ny radio serveur amigérer ny radio sy ny karazany. Raha ohatra ka